alady efa 5 volana marsa mbola fany mitsidika ny tokantrano indray tompolasy tompoko vavy amin'izao alady hariva izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajanytsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tontolon'ny baolina kitra mety tsika manomboka amin'ity hariva ity fidina ny tompondakaka ny ligina lamanga niditra teo amin'ny andro fahadimy ny faninanana ny zoma tolakandro iteo ka dia taoriny izany andro fahadimy izany dia ny LGK plus indray no mitarika vonjomaika eo amin'ny laharana voalohany. Fatenao izay tsy milampo an'isy Arsène zany ohatra zaho izy dia nafa ataoko tsenjeny avrato mantsy Arsenal na dia mbola tsy ampilalao iray aza dia mitana ny laharana voalohany vonjomaika amin'ny fiadinan'ny tompondakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany ny ekipan'ny LGK plus nazo ny isa 12 azy ireo ny LGK plus tolakandro tetsy mikanja Mamasina rehefa nibata ny fandresena fa 4 ny siso azy ny ekipan'ny Cospienne ny motsany izy ireo tamin'ny isa 4 ny ohatra Zalahy koa ny tena soucier dia zao tapitra amin'ity ny contrat ny Arsène Wenger dia Wenger mbola tsy haiko na analava na tapitra dia tsila manaraka an'izay dia Sanchez koa manahaka an'izay dia miankina amin'ny Arsène Wenger zany hijanona andreo na tsy dia le joueur lasa tsy hitanao tsony zany mamlia foana. Mariana fa baolina 12 no tafiditra ity ekipa ity tao anatin'ny lalao 4 nataony ary mbola tsy midira baolina mihitsy izy ireo. Fa ekipa ohatrany angaty rehefa miala le entraîneur ohatrany mizaka monotone dia velona be ny ekipa. Ny aloha izay dia vokatra tsy nampozina nandavon'ny ekipan'ny FC Tana tamin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny Kosfa. Vokatra hatrany arak'izany no azon'ny miaramila tao anatin'ny andro roa mifanesy satria resy ny LGK plus tamin'ny isa 3-0 izy ireo ny alarobia teo nandritra ny lalao tara ho an'ny andro voalohany. Fa nisan'ny nanamarika ny andro fadimy amin'ity fifaninana sokajy D1 eto Analamanga ity ny fahatongavan'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra Tsakanavaka niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana namohana ny ekipa Mosika Fotony Zoma maraina teo. Ary loatra arak'izany raha nandresy ny ekipa amin'ny 20 amin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny commune. Nanarak'izay dia nirava sahala ranoray ny ekipan'ny ASD Masy ny mpanao formation. Ity faran'ity izay milatsaka eo amin'ny laharana faharoa indray rehefa mitana ny lohany hatrany taoriny andro faha-4. Torak'izany ihany koa dia nirava samy tsy nisy nitokony ekipan'ny Mama FC sy ny ekipan'ny SS Abinam. Itoy ka hiditra amin'ny andro faha-9 amin'ny farany herinandro manaraka io moa ity fifaninana sokajy division voalohany eto Analamanga ity. Aorian'izay kosa vao tanterahana ny lalaon'ny LGK plus sy ny SS Abinam izay lalao tara teo amin'ny andro faharoa.